dia nemezany fotsiny dia ndray Jesosy ahoana ary ty reto olo reto dia izy koa taloha mba andeha mitoro filazany tsara fa taty aoriana izy dia meo 25 000 amin'izy dia andeha veron'ilay soronandro isan'andro zany dia dadaviny dia nangina fotsiny moa zany dia farany mivavaka Jesosy ataovy mitady anao reto olo reto ka mitady le zavatra dadaviny no tomtompo dia afaka izy dia lasa izy indray tonga isaka maraina vao maraina tonga mamonjy sekoly maraina za moa nampahaizantsika hoe tsika ao amin'ny asan'Andriamanitra dia mpitondram-bavaka tsika dia tamin'ile mitondram-bavaka anazy dia zao izy ko manko somary mpanaratsy zay izy dia hitako zany le izy dia isa hoe za mihitsy mila amboarina aloha ty foko ty azaka le ihany aloha vavaka ho azy ady zany na manodimy foko mba afahako mitondram-bavaka azy mba malian'Andriamanitra anafahan'Andriamanitra azy dia sorako ny tompo tena afaka izy dia zay noteneniko hoe tsika dia eo am-pelantanantsika mpitondra fifonana sy fitarainana no avin'ny olona no fanovanan'ny olona ny atahirin'ny olona ao aorianan'ny fitoroteny sy alohan'ny fitoroteny zany mampaherezantsika tsirairay avy maherezatra any amin'ny vavaka fifonana sy fitarainana fa zany no ampaharitra ny olona voataona zany hitahiry ny olona voataona androtsika hivavaka amin'izao fotoana zao tompo ataova ataonatiko zany etaeta ho tena mpifona marina zany ho tena mpifona satria manao ny asa tsika zao dia ndraindray rehefa vita le asa zao ohatra tany mazava dia adinidilo le izy fa tompona andraikitra foana ianao mandrapa tonga n'ireny olo ireny ho tonga any an-danitra satria ny fifona sy fitarainana ataonao dia ampaharitra anazy ary apatezany vokatra zay noraisiny teo amin'ny fiainany vavakantsika ray mianaran'i Jesosy misaotra anao zay ny lehibe ny fitiavanao ny lehibe ny indrafonao amin'ny tombontsom-pahasoavana fa menao tombonandro zay nafahana manompo ary afahanay mandinika amin'ny fiainana ihany koa eo amin'ny fanompoana sy eo amin'izay atao rehetrarehetra misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nataonao ary ny zavatra mbola ataonao tompo ianao ny lasa manao tsisy afaka manatona raha tsy nitaon'ny raiko izany an-danitra ianao mitaona n'ireny olo ireny izay fantsona fotsiny eo am-pelantananao nefa ianao koa mbola miara-miasa aminay mba hitahiry reny olo ireny eo amin'ny fifonana sy fitarainana Jesosy ao mba ho voninahitry ny naranao akasitrahana feno ianao raha amin'ny anaran'i Jesosy amen aloha tehaka mafy be ho an'i Jesosy tsika Alleluia. Ndao tsika no fofantanantsika ny milanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo misaotra azy indray tsika androany hariva misaotra ny amin'ny fitiavany misaotra ny amin'ny faharetany misaotra ny amin'ny fidirany an-tsehatra misaotra ny amin'ny fanovany misaotra mikasika amin'ny fomba tsy takatry ny saina fon'olona angetaeta azy misaotra ny fanamasintsika amin'ny fitehirizany ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo makasitraka Jesosy misaotra androany hariva fa mbola nitarehinao indray zay ho tonga eto amin'ity toerana ity iaino handray hisitraka teny fahamarinana avy aminao aoka ny fampahirezana feno avy aminao androany ho tonga fahamarinana araka ny teny voalaza amin'ny bokinao abolana hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teniko ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra mesahinao teny eo ampony tsirairay avy mesa ato anatiko mesa ho anatinay tsirairay avy isambatan'olona aoka izay mandray rehetra ifandray amin'Andriamanitra ka raha mandray teny fahamarinana dia hitsinja ny fahamarinana izany ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny ao anatinay ny amin'ny fijoroanay ny amin'ny fandehanay araka ny sitraponao sotra ny amin'ireo vokatra tsy takatry ny saina maro samihafa maro loko tanyboina na amin'ny olona izay nikasianao ny amin'ny fanasitrana tsy takatry ny saina izay nataonao misaotra ny amin'ilay famoronana nataonao tany Andriamanitra ny lahady fa olona tsisy trompy lasa tsiry trompy vaovao misaotra ny amin'ny ampongatsopona vaky efa naverinao tamin'ny lohaniny satria mpamorona mihoatra no mifahagagany ianao misaotra reny porofo reny na ny ona fa eo amin'ny fiainana mandrakariva ny tananao voaporofo ara-medikaly nikasika ao Andriamanitra voninahitra ny eo anao rery mandrakizay dia rainay mandrakizay ny anaranao fa mpanjaka tokoa ianao ary manamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy tsy izahay fa noho ianao no nikasika eo sy ny fahamarinana ny teninao mandrakizay dia misandratandro ny arivo fa omena ianao rery ny voninahitra ndretra miverina miankoka eo anatreanao manaiky ny fiandriananao ndao tsika ity tanana mafy be eo an'Andriamanitra alleluia mahazo toerana tompoko ohatra mampimekely ny lohateny toroteny androany ozy izy ao anatin'ny fotoana fohy nitondran'ny tompo antsika amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanamasina
amin'ilay hoe hoano a ihinanako anao ohatrany hoe bolana ohatrany hoe kamantatra hoe hoanao ihinanako anao ohatrany tonga dia mietretritsika hoe sakay zany fa androany a zavatra hafa mihitsy ilay izy bokyny jaona toko voalohany anombotsika azy tamin'ny voalohany a ny teny atao amin'Andriamanitra ary ny teny a dia Andriamanitra izy dia atao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izy nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra rehetra zao na dia iray azy manomboka amin'ny 2:20 hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay nandray azy zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany 2:17 amarana antsika azy dia ireo zay tsy nateraky ny rà ireo zay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraky Andriamanitra inona ny tia baiboly ho tenenina ny olona rehetra zay nandray an' Jesosy dia nateraky ny teny daholy rehefa nateraky ny teny ianao dia manana fiainana ao amin'ny tontolon'ny teny ny fiainantsika dia amin'ny tontolon'ny teny tsy miaina toy ny olona eo amin'ny nofo intsony isika fa natao hiaina mifanaraka amin'izay lazainy teny isika taotraloha ny tanan'izay resy lahatra amin'izany pastera fa manintsika ny hoe nateraka indray dikany hoe nateraka indray dia izao vita le natiora teo aloha tamin'ny fahaterahana voalohany dia novana le natiora hifanaraka amin'le fahaterahana faharoa le fahaterahana faharoa le nantsona hoe nateraky ny teny io nateraky ny teny io a dia tsy olona mitovy amin'ny olona tsotra fa olona tsy natao hiaina hivelan'ny teny matoa nateraky ny teny mitafy ny natiorany teny zay no mahatonga antsika tsy mahomby raha vao milatsaka eo amin'ny nofo nefa efa nateraky ny teny raha vao nandray n'Andriamanitra ianao zany nandray n' Jesosy ka nateraky ny teny io le voalazo amin'ny 17:20 dia ireo zay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra eto zany a te anaitrantsika Andriamanitra amin'ilay hoe iza le nateraka Andriamanitra le nateraka Andriamanitra dia ilay olona nateraka indray tao amin'ny teny rehefa teraky ny teny zany tsika dia zay mahatonga antsika tsy miaina eo amin'ny nofo tsy hampahorian'ny filana fa zay nateraky ny teny dia miaina amin'ny fiainana lavitry ny fahotana sy ny filana mily zany tsika maka sy tonga eo amin'ilay endrika izay niteraka atsika endriky ny teny raha toy zany ka tiatsika aseho eo amin'ny fiainantsika ilay mahazanaka Andriamanitra atsika dia mily tsika rehefa avy nateraky ny teny miaina ao amin'ny teny maka toy ny teny ary mijosy mahatanteraka ny sitrapony teny Jesosy dia nilaza tsy mofy ihany niveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra rehefa mandray tenin'Andriamanitra tsika dia tsy hoe mamaky tenin'Andriamanitra fa mihinana tenin'Andriamanitra zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy mofy ihany no hiveloman'ny olona ianao zany rehefa tonga eo amin'ny teny a dia tsy hoe tonga ianao hamaky teny fa tonga ianao hihinana tenin'Andriamanitra rehefa mihinana tenin'Andriamanitra ianao vao manam-pahefana ny teny hihinana anao zay le hoe hoano aho ozy izy le teny hihinanako anao dia hoana ny fomba isehon'le teny sy ahatonga an'le teny hihinana anao amin'izay rehefa avy eo rehefa voaraintsika le tenin'Andriamanitra dia ozy izy Jesosy zay ao amin'ny Jaona 5:20 Jesosy dia niteny ao bokin'ny Jaona 5:20 ny fanahy masina dia tsy mandray teny avy aminy fa zay azony avy amin'i Jesosy no entiny eo amintsika amin'ny 2:17 izy hoe fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy akalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka anambary zany aminareo zay rehetra nanandray dia avokoa koa izany lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambary zany aminareo inona ny tiany Jesosy ho tenenina ny fanahy masina no mihinana antsika ao anaty amin'ny alalan'ny fidirany an-tsehatra sy ny fandraisany lay teny fiainana raisin'ny fanahy masina lay teny fiainana no hoaninao dia hoentin'ny fanahy masina ho tonga fiainana
ao anatinao. Ahoana ny fomba isehoany zany hoe hoan'ny teny zany ianao. Ny olona anankiray rehefa hoan'ny teny dia mifandona amin'ny teny le toetra ao anatinao. Ohatra ny Baiboly dia miteny hoe tiavana amin'ny fahavalonao aza. Enonao zao zany teny zany dia ohatrany tsy tiana ho re zany. Dia manomboka misy bitsika ao anatinao manohatra n'le toetranao raha sanatria mbola mitoetra ao anaty fankahalany ianao. Mety mavesatra be ilay izy satria eo amin'ny nofo ianao hatramin'izay. Fa rehefa manomboka manao ataky le teny manohatra anao dia manomboka mihinana an'izay toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinao izy, hanovanao le karazan'olona mifanaraka amin'le teny voarainao avy amin'Andriamanitra. Mangirifiry ilay izy. Fa raha vao tsy mandalo ny opération antenin'Andriamanitra ianao ka hoan'le teny dia tsy tonga ho le karazan'olona mifanaraka amin'le teny. Izay antsoin'ny apôstôly Paoly hoe tsy olona nisoratana tamin'ny ranomainty ireny fa ny fanan'Andriamanitra. Andao raisitsika mihitsy ny Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo. Hoy izy ny apôstôly Paoly, eny aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo tsy nisoratana tamin'ny ranomainty nefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka ny nofo dia ny fo. Zany hoe lasa novainy ianao rehefa nohan'le teny, hifanaraka amin'le teny. Toe-tsaina, toe-po, toe-panahy, tsy manohatra izay lazain'Andriamanitra aminao. Fantany napetraka dia hoe olona sahala amin'izy ianao. Ohatran'izy le teny mamelona anao. Ianao ve ilay karazan'olona manana teny mamelona ao anatinao sa mamono? Jesosy Kristy ilay teny velona mitondra fiainana. Jesosy ilay teny velona atao anatintsika tamin'ny fahateram-baovao. Fa itsika mila misafidy ao anatintsika eo izay hoe karazan-teny tahaka ninona isika amin'izao fiarahantsika amin'Andriamanitra izao. Ny fahamarinana sy fahasoavana dia avy amin'i Jesosy. Raha toa ka nomena ny Mosesy ny lalàna karazana teny anankiray nahatonga ny Jiosy sy ny zanak'Israely hanamelo tena. Zany hoe hiaina ao anaty fanamelona satria niezaka izy amin'ny alalan'ny tenany akatoy izay lazain'Andriamanitra aminy. Fa rehefa tonga ny andro ny fahasoavana dia nomen'Andriamanitra ny fanahany. Mikasika ny ao anatintsika amin'ny fanahy masina nampy antsika hankahaly izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy tonga Jesosy dia tsy tanteraka ilay hoe nateraky ny teny isika mba ho tonga ankonan'Andriamanitra. Hiaina amin'ny fiainana mifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra amintsika satria ny teny dia Andriamanitra. Petera voalohany jerentsika vetivety. Boky Petera voalohany, toko voalohany, 7:20. Hozy izy ny ten'Andriamanitra. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe fa efa teraka indray ianareo, tsy amin'ny voa mety ho loha fa amin'ny tsy mety ho loha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Nateraky ny teny isika, hiaina ao amin'ny teny isika, hijoro ao amin'ny teny isika satria ny marina isika dia miaina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay fiainam-baovao izay nangany antsika ho zanaka malalany. Ny Jona toko fainadiny fahatelam-bienimpolo tapany bidy milaza amin'ny Baiboly fa ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Ny Jona toko voalohany 9:20. Rehefa nanomean'ny Mosesy ny lalàn'Andriamanitra dia nanameloka amin'ny vahoakan'Israely fa tsy nitondra azy amin'ny famonjena satria raha vao diso amin'ny anankiray izy dia diso amin'izy rehetra. Izay no mahatonga an'ilay teny faharoa natao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana mamelona, manafaka antsika, manampy antsika hiaina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Rehefa tonga ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra dia miditra tsehatra miasa izy mandresy lahatra amin'ny fotsika hiaina izay fahamarinana momba antsika tamin'ny nahaterahantsika tao amin'ilay teny sy nanovany antsika olona ny sitrapon'Andriamanitra sy ianao izay akasitran'Andriamanitra. Mila manaiky tsika hihinana ny tenin'Andriamanitra sy hohaniny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy mba hijoro sy hatanteraka ny antom-pisintsika amin'ny maha olom-baovao antsika ao amin'i Kristy Jesosy. Ahoana moa ilay hoe fomba fihinanan'ny teny antsika? Raha misy teny tonga hoe mifankatiavanareo kanefa isika tsy miaina amin'izany fa mbola misy olona tsy tiantsika ihany. Tonga ny teny mihinana antsika ao anaty mandrava an'ireo toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo. Izany hoe raha misy zavatra iainanao tsy mifanaraka amin'izay lazain'i Jesosy dia hohan'ilay teny rehefa misokatra ny fonao manaiky an'ilay fahamarinan'ilay teny ao anatinao. Izany hoe izay mamaky teny ka manaiky ho faty eo amin'ny nofo fa ampitoetra ilay sitrapon'Andriamanitra no atao hoe mihinana ny teny sy manaiky hohan'ilay teny. Ary avy aloha ny teny hihinana sy hamono anao eo amin'ny nofo
mba anjakany mahery ao anatinao. Zany hoe tsy anjaka ao anatinao ny fahavelomany Jesosy raha tsy nanaikitra sy nanaiky ho faty ianao no an'le teny zay ndrenesinao avy aminy. Galatia 2:20 apôstôly Paoly dia nilaza fa tsy za tsony velona ozy izy fa Kristy ny velona ato anatiko. Ankehitriny ozy izy zay niainako tamin'ny nofo fahiny dia velomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra voaombo miaraka amin'ny Kristy Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana ary tsy za tsony velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zany hoe vitan'ny Paoly na tonga azy tsy ho hita fa Kristy velona ao aminy. Ahoana natonga an'izay fomba fahaveloman'i Kristy zay? Zato isan-jato teo amin'ny fiainan'i Paoly. Raha toa taloha Paoly mbola nandeha tamin'izay tiny nahasôly azy. Ny zavatra mitranga rehefa feno ny fepetra-pahaveloman'i Kristy ao anatinao satria ny velomin'ny teny ianao amin'ny fotoana hiatrehanao zavatsarotra avy amin'ny Satana dia tsy ianao no manohatra ny devoly fa ianao le teny velona ao anatinao no miatrika mandresy azy. Zany mahatonga milaza fa tsika tsy mahay mampianatra tenin'Andriamanitra zany fa mifanamasina manova antsika hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Averiko isika tsy mahay mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa ny fanamasina no manova antsika hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha mandinitsika ny Isaia 9:7 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitra lalindalitsika fa omeko fanoharana anankiray nareo ao anatin'ny teny dia zava aminareo le hoe ho ano aho inanako anao. Isaia 9:7 fatatsika tsy enjery io teny io. Fa zay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Fa manino izy miazakazaka tsy sasatra? Mandeha izy tsy reraka. Satria ny natioran'ny teny alfa eo omega tsy manam-piafarana. Zany no mahatonga antsika rehefa mivelomin'ny teny dia miaina ao amin'ny teny. Misitraka ny omega ny teny sy ny mahalfa ny teny. Noho izany eo amin'ilay dingana heveranao fa tsisy azo atao tsony. Amin'Andriamanitra isy fanombohana vaovao ambadika eo. Satria manompo Andriamanitra omega tsika zay mandrakizay no anarany tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Ino no ataoko pastera? Manaiky fotsiny any ho tonga teny velona. Satana mantsy mijery anao izy dia tiany ho fantatra hoe iza ny loharanonao. Fa raha le loharano voafetrany misy ianao dia azony perturbena foana ianao hatramin'ny farany akorotana. Fa raha voafatany hoe Andriamanitra ny loharanonao dia manomboka verhevitra izy tsy hitantsony izay atao. Eo izy manomboka miraviravin-tanina satria fantany hoe manaiky ianao ny iaina sy ho tonga teny velona eto ambony tany. Rehefa Andriamanitra ny loharano dia tsy misy fanomboana sy fiafarana zany ny fiainanao. Fa na mety andao ty tany ty azy ianao eo amin'ny nofo dia mbola misy fiainana mitohy miaraka amin'Andriamanitra ao aorian'ny fahafatesana. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe Kristy ozy izy ny antony hahavelomako ary fahafatesana ozy izy no azahoako tombony. Mila tonga teny velona fotsiny ianao. Fa rehefa tonga teny velona ianao dia mitohy ny fiainana fa tsy eto amin'ity tany ty irery ihany no atao hoe fanaperana. Miala eo amin'ny nofo fotsiny teny mbola eto an-tany dia manomboka hoentin'Andriamanitra eo aminao ny fahazavany mandrakizay. Mihinana ianao teny fa ianao koa dia hohanin'ilay teny. Afaky miala ny zavatra rehetra fa ny teny mitoetra eo mandrakariva. Jesosy dia laza lanitra sy ny tany ozy izy ho levona fa ny teniko tsy levona mandrakizay zany. Noho izany rehefa mitoetra eo amin'ny tenyntsika sy manaiky ao amboarin'ny teny ho tonga teny velona dia nidika an'izay ireo tontolo mety levona rehetra ao anatinao dia ahitsan'Andriamanitra daholo. Rehefa tonga teny velona ianao dia anjaranao ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fahafelona eto an-tany satria ahitany ny ahafantaratra ny fisiany teny velona miasa ny fisianao eto ambony tany rehefa ikenao zany ho tonga teny velona izany. Na dia toy ny heverinao aza fa tapitra treo ny zavatra rehetra dia tsy raraka mihitsy ianao satria ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra ny fanombohana vaovao. Elatra ny akaranao tahaka ny voromahery, hiazakazaka ianao kanefa tsy ho sasatra, andeha ianao nefa tsy ho reraka. Ataontsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Aleloia. Fantatsika tsara fa Jesosy mahafantatra ny tena maha izy antsika ao anaty.
zao tsy hijery kely ny tantaram-piainan'i Jakoba amin'izay. Jakoba dia tsy niady nanohatra n'Andriamanitra tamin'ny fitolomany tao amin'ny Genesis toko 2:30 ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Nao nao vakitsika kely bokin'ny Genesis toko 2:30. Alleloia. Ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nitsangana tamin'iny alina iny ihany izy ka nitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy 120 dia nita tamin'ny fitana tao Jaboka izy. Le Jakoba sy le Jaboka koa mitovitovy. Ary naka azy ireo izy dia napita azy tamin'ny renirano ary napita ny fananany koa izy. 5:20. Dia Jakoba rery ny sisa nitoetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avelao andefa efa mazava ratsy ny andro. Mazava ratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy mitahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy izy Jakoba. Ary hoy indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao tao hoe masiny ianao lazava kely ny anaranao. Ary hoy izy, ahoana anontanianao inona ny anarako? Dia nitazo teo izy. Ateo aloha. Nahoana? Jakoba tsy niady nanohitra n'Andriamanitra raha fantatsika tsara fa mifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra izy. Raha miteny hoe dika teny hoe fototra dia tsy hoe nanohatra n'Andriamanitra izy fa mifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra izy. Zay le dika teny. Mifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra Jakoba. Raha mifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra izy, tsy Andriamanitra zany no adversairany. Fa iza le adversaire nahatonga ny Jakoba niara-nitolona tamin'Andriamanitra. Raha tsy nanohitra n'Andriamanitra mantsy izy ihany dia tadio. Tsy hoe nifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra ny fiantsoana azy fa hoe nitolona niady tamin'Andriamanitra izy. Nisy zavatra zany nitoeriny tao. Ary rehefa tsy Andriamanitra dia inona le izy? Fa zao tsy maintsy misy adversaire ao anaty fitolomana. Misy fahavaly tao. Nametra-panontaniana hoe inona ary izy io? Za aloha tamin'ny voalohany hevitra fa Jakoba no mifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra. Nefa mivaliny tsia. Tsy izy satria Jakoba dia mpandositra ady foana izy. Nitsoaka izy avy hatrany Isaka nakany amin'ny Labana. Tonga tao amin'ny Labana indray izy dia nitsoaka ny ala tao. Tamin'ny fotoana hoe nazahoany mitsoaka io tongony io zany dia mitondra azy mitsoaka foana. Jakoba izay resako izay. Jakoba zany ilay olona azony Labana ambakaina. Jakoba tsy manana hery hatrehana no aviny zany. Jakoba tsy manan-kery takiana ny zony. Jakoba tsy ohatrany hoe niaraka tamin'Andriamanitra zany izy hoe tena hoe olona tonga dia sura be tamin'ny tenany fa eo foan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa nisy fotoana koa Jakoba feno tahotra dia izay endrika mitsotsoka lava izay no anehoany ny vahaolana farany tamin'ny maha Jakoba azy. Zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Jakoba dia zao. No ny tsodrano azony avy amin'ny Isaka sy ny teny fikasana tao anatiny dia voaro sy nahita ny tanan'Andriamanitra foana nefa izy teo amin'izay ady rehetra natrehany. Tiako fantatro fa Jakoba nila Rebeka vao nahalala ny révélation-ny antom-pisiny teo amin'ny fiainany. Zay izy vao tafavoaka nahazo ny tsodrano ny rainy. Ary vao tafavoaka tamin'ny Labana indray Jakoba dia tadidio tsy afaka niaro ny safidiny izy fa izay tiany Labana indray natao taminy. 7 taona izy nanambady any Lea dia nanonotra ny 7 taona. Tonga indray rehefa avy eo Rahely mbola nandoa 7 taona. Voazony Labana mandritra ny 420 taona izy. Ary rehefa mifampitolona izy niaraka tamin'Andriamanitra dia hitako fa tsy Jakoba ilay mifampitolona tamin'Andriamanitra fa zavatra hafa. Tsy Jakoba ilay izy satria Jakoba tsy manam-pahasahiana hifampitolona zany. Izy tsinona tsy manana farisim-po hitaky ny tany sy akan'izany ho anazy hoe omeo anay fa tany nomeny Jehovah anay. Donc tsy mipouvoiran'i Jakoba ny atonga an'izay vokatra izay tranga. Zao ny zavatra nitranga hitako ato anaty Baiboly. Tsy Jakoba no hita n'Andriamanitra ny fampitolona taminy fa Israely. Andriamanitra zany tsy mahita ny Jakoba amin'ny maha Jakoba azy, fa Andriamanitra mahita ny Jakoba
arak'ilay fikasana nomen'Andriamanitra azy ao anatiny. Nitsodrany tsy ho an'i Jakoba fa nitsodrany ho an'i Israely. Jereva rehefa niteny Jakoba ny anarany, dia tsy izay no hitan'Andriamanitra fotsy izy hoe Israely ilay hitako fa tsy ilay Jakoba lazainao izany. Noho izany ilay mifampitolona nandresy teo anatrehan'Andriamanitra niaraka tamin'Andriamanitra tsy Jakoba fa Israely. Izy ary zany ilay nifampitoloman'i Israely tamin'Andriamanitra, izay nahitan'Andriamanitra ny Israely tao amin'ny Jakoba fa tsy ilay Jakoba nahazatra. Israely no mifampitolona tamin'Andriamanitra mba handresy an'i Jakoba. Tsy marety aika ao n'Andriamanitra. Dasa ohatran'ny hoe lalina be ilay zavatra zaraiko. Avy any Jakoba le nitsoka. Avy any Jakoba le resy tao amin'ny Labana fa nifitahany. Avy any Jakoba le tsy nanana fanapahan-kevitra tokony ho raisina fa niankina sy nialoka teo ambany fahefana Labana. Nitsoka foana ny ataony, nitongony avy any an-trano nitondra azy tany amin'ny Labana. Avy eo indray izy nitsoka indray, avy eo indray mbola nefaranany. Nefa Israely efa tao amin'ny Jakoba, nanomboka tamin'ny fotoana nandraisany Sodrano avy amin'ny Isaka. Zany hoe tao anatin'ny Jakoba dia nisy personnalité anankiroa. Ny anankiray Jakoba ary ny anankiray Israely. Israely tsy hita mihitsy raha tsy nino tamin'Andriamanitra izy, fa Jakoba foana no nitondra azy. Nefa ny teny fikasana efa tao aminy. Mba fantatrao, zay no mahatonga anao bipolaire. Misy personnalité anankiroa ao anatinao. Ny anankiray le avy amin'Andriamanitra efa azonao hatramin'ny voalohany atao hoe fikasan'Andriamanitra. Tsy anjara voatendro anao. Ny anankiray ilay anao eo amin'ny nofo, mitondra anao hitsoka foana, ho resy foana, ho raraka foana, ho aiza foana. Fa zao ny zavatra nitranga. Leo Israely, fa mbola tonga indray ny fotoana hitondrany Jakoba azy andositra ny sabatra Esau. Dia hozy izy Israely, mila miara-miasa amin'Andriamanitra amin'izay aho izy Israely. Ela loatra izay nanginako tato anatin'ny Jakoba izay ka nandreseny ahy, fa tonga ny fotoana handreseko azy. Teo ampitolomana, tolona amin'izay Jakoba, tolona Jakoba. Israely amin'izany miaraka amin'Andriamanitra. Dia rehefa niady Jakoba, fampitolona tamin'Andriamanitra, miaraka tamin'Andriamanitra, nivoaka Israely. Dia zao tsy nampahitana ny Jakoba ny fisiany Israely hatramin'izay. Tao ihany Israely fa nampandeferin'ny Jakoba. Misy zavatra sarobidy be ao anatinao, fa mialao amin'ny fotom-pisainan'i Jakoba, mamily lalana anao hiala ho volontén'Andriamanitra io. Ny fifampitolomana amin'Andriamanitra tsy hoe tonga anao andresy amin'ny besoin sy filanao, fa ny atonga ny Israely ho avoaka ao anatinao. Hoaiza Andriamanitra, eny ilay izy ohatrao zavatra mitsanga. Vao voaka Israely, tonga dia izy rehefa avy eo tsy maintsy fohanana amin'izay Jakoba. Dia inona ny zavatra nitranga? Avy any Andriamanitra, tonga dia nahita any Israely hoe mpandresy, fa tsy Jakoba. Tsy Jakoba no niraisin'Andriamanitra tanana, fa Israely. Andriamanitra rehefa tonga eo aminao, dia tonga izy hifankahita amin'izay zavatra efa nataony ao anatinao, fa tsy izay zavatra hisisianao mambavaka eo anatrehany. Ahoana ny fomba isehony izany? Hozy izy Andriamanitra, izy moa ny anaranao? Jakoba. Toy izy Andriamanitra, tsy Jakoba izany ny anaranao ka Israely. Vao mivoaka amin'izay Israely, mahazo miatrika Esau amin'izay Jakoba. Izany hoe ny adversera natao andresy Jakoba mpitsoka, fa natao andositra Israely mijoro. Tonga aorinan'ny androany ny fijoron'Andriamanitra, amoaka n'ilay tena vrai Israely ao anatinao, fa andoro sy andravan'izay Jakoba tsy mampahomby anao hatramin'izay. Ahoana fisehon'ilay izy? Ahoana fisehon'ilay izy? Hiditra lalina kokoa tsika ao anatina fanambarana. Rehefa nandeha nitolona, dia hozy izy Israely tamin'Andriamanitra, pitsoy ny tongony, fa io tongony io ihany mitondra azy mitsoka. Fa maninona tsy maso no mipitsirina?
na ny tanany no folahana fa maninona ny tongony ny atodinakanga tongony teo amin'ny tongony tato no nkasiana mba tonga azy tsy afaka hitsoaka lavitra zany satria rehefa tanteraka ny fiombonanao sy ny communionanao amin'ny parole dia mampitoetra anao fa tsy mampitsoaka anao. Mahita aorinany androany arivo fa reo herin'ny fahavalo nantsiranao hatramin'izay omen'Andriamanitra hery ianao ahafahanao miatika amin'izay ry Israely tsy marety eka ho an'Andriamanitra mpitsoana le izy mba ahafahany Israely mifikitra amin'Andriamanitra. Jakoba mahazo mitsoaka fa Israely tsy maintsy mifikitra. Hozy izy Israely allo horavatra eny amin'ny Jakoba tsy ahafahany mandeha amin'izay tia nitondrana ny tongony fa alao hijoro Israely mba hiazona ny Jakoba mba hiazona ny firene mba hatonga amoaka le teny fikasana ho any amin'ny anjara voatendriny. Dia iny ny zavatra nitranga tsy afaka nitsoaka ntsony Jakoba fefa folaka ny tongony. Halleloja. Noho izany tsy le mihazakazaka andositra no ilaina fa mihazakazaka hiatika no ilaina. Rehefa avy novaina ho tonga Israely izy ka mivoaka ny identité tena mahizy azy niatika ny Esau raha zavatra ny tokony hilatsaka orika ny tonga dia nitotona. Misy zavatra tapitra amin'ny fotoana na ny liananao fa na zay mitazo sabatra mely anao aza tononoko amin'ny anaran'i Jesosy satria rehefa kasitrahan'Andriamanitra ny alehan'ny olona dia na ny fahavalo ny aza ampihavaniny aminy. Aza misaina ianao hoe izay mitsangako ho fahavalo dia ho fahavalonao mandrakizay mandehana fotsiny amin'ny tempo akasitrahan'Andriamanitra fa na iza mitsangako ho fahavalonao raha mitondra sabatra izy omaly hitondra oroka izy raha betso tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra ny mifidy any Israely alohan'Andriamanitra mahita Israely mikotringy toy izay mahita Jakoba mitrifana. Israely mikotringa mapety an'Andriamanitra toy izay Israely toy izay Jakoba matanjaka hitonga ny tongony hitsoaka. Mahita andro any ariva fa ny fitoeranao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho ampiorenina amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina ary no fikasan'Andriamanitra izay miasa dia ho tehirizin'Andriamanitra ianao hatramin'ny farany. Tsisy arobakanao amin'ny tanan'izany dia hitanareo amin'izay eto amin'izay le fahamarinana nandray le teny fikasany Jakoba fa vokatry ny tsy fijoroany teo amin'ilay toerana maha-Israely azy dia nilaniona tamin'Andriamanitra izy mba hohanin'Andriamanitra andriamandeha ho averiny eo amin'ny plasiny. Dikan'izay hoano hinanako anao. Tsy mare fihinanako anao asoanao fa avelao mba hihinana anao. Zay ny tia nyteny olona zay amin'ny alalan'ny fanahy masina zay mahatonga an'le fo mangirifiry. Ianao ne tsy hoe jamba akory fantatrao ny fitondrana amin'ny tany ila indraindray hitanao hoe trano tsy milamina izy zany. Fantatrao ny asa andrasan'Andriamanitra aminao hoe mangirifiry ny zavatra mitranga. Hitanao reo fampahoriana rehetra na ny ampiasana na amin'ny zavatra rehetra atao fa zao tian'Andriamanitra ho avoaka Israely. Izy Israely le firenena feno fandeferana, feno fiantrana, feno vokatry ny fanahy, feno fitiavana. Halleluja. Rehefa mivoaka foana Israely ka mandresy dikan'izay tsy andeha lavitra ntsony Jakoba, tsisy fanoherana avy amin'Andriamanitra ntsony fa manomboka hatreo hiara-iasa asoa amin'izay ny zavatra rehetra hatateraka izay planina tian'Andriamanitra hitondrana anao. Miomana fa rehefa mety ny ao anatinao ho aravin'Andriamanitra ny zavatra. Miomana ary fa nofinofo tamin'ny lasa ny fahararahana zany tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Nofinofo tamin'ny lasa ny fahararahana zany. Iasa ho fombiazan'Andriamanitra ary fomba tsy takatry ny saina ho asehon'Andriamanitra mihitsy ny hoe reo dingana rehetra nararaka anao hatramin'izay ho avadik'Andriamanitra ho voninahitra amin'izay. Ianao milaza hoe tsy hita intsony ny azo atao fozy izy Andriamanitra hoe vao manomboka mihitsy amin'izao. Noho izany tsisy fihafarany io rehefa ny tena lazaina alfa eo omega izy. Jakoba ny nazo teny fikasana tsara tarehy fa zao osa lava eny foana
ozy Andriamanitra tsy maintsy atsangana amin'izay Israely. Rehefa resy Jakoba dia niseho Israely. Alao ho resy amin'izay ilay toetra tsy mety rehetrarehetra. Ianao ozy raha vao tsy mitandrina dia ilay toetranao tamin'ny 50 taona lasa nanompotsika an'Andriamanitra ireny mivoaka tampoka nefa ty amin'ilay fotoana tsy hanantenana azy intsony. Rehefa kroazady mikitakita, fasiahana, fatafitohinana ho an'ny hafa, hita mihitsy hoe tsy ampivavaka. Dia rehefa mitrango izay ny amin'ny kroazady dia tena angana reo tsy mifadianina hoe zany ny antony Vatikanina andresenao andreo fanoherana rehetra any amin'ny kroazady anie. Rehefa hitany devoly hoe tsy vitany hoe miataky anao directement hoe hamono anao, dia ataony izay hiatakena any amin'izay zavatra tsy eritreretiny sainao, any amin'ny toe-poana ohatra masitsika tsy hay izany ianao dia tsy hita izany fa dia manondrany eny amin'ny terrain eny. Mirefitra aloha dia ianao zany zao dia pampirefitra faran'izay zokiny. Nefa ny hafa efa manaiky ao anatin'ny fony ao anomana mba hifandray tsy hamoaka ao anaty fanompoana ny maha Israely azy. Jakoba, miova ianao. Avy alao hivoaka Israely. Akoho tantara lasa amin'ny maha Jakoba anao. 40 taona ny niarahanao tamin'i Jesosy. Zavatra kely tsisy dikany ery dia mahasorena anao. Sorena ianao. Tonga ilay fahamarinana manitsy. Sorena ianao. Raha tokony handefitra ianao dia sorena. Fa maninona ny sorena? Hoentiny devoly midina eo amin'ny nofo fotsiny ilay ady dia ianao ihany ny victime. Mesa tany hoe tia indray eto ny azahoanay azy. Izay ny Jakoba e. Le nitsoka efa lasa fahazarana. Nitsoka Esau. Lasa nakany amin'ny Labana. Dia niverina indray lasa indray nitsoka ny Labana. Dia avy eo indray mbola hitsoka ny Esau fanoteliny. Dia ozy izy amin'izay Israely tao anatiny. Leo ahako. Aloha mba hivoaka kely amin'izay. Mety nangerifiry le izy. Satria nisy fiantraikany teo amin'ny nofony. Olona mandeha tsara zao no miady amin'ny fampitolona amin'Andriamanitra. Olona mandeha tsara. Normalement ny olona mandeha tsara tokony hoe miona tamin'Andriamanitra dia vao mahay mandeha tsara kokoa. Fahavoriana tamin'Andriamanitra izy nikotringa. Nefa le olona nikotringa resy indray natsangana ny tanany hoe mpandresy. Satria Israely natao resin'Andriamanitra foana mba ho ampandresen'Andriamanitra mpiarabelona aminy. No zany raha tiatsika reto ny andresy ao anatin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra, ataovy azonao antoka fa nampandresy an'Andriamanitra tao anatinao ianao. Tsy hoe mpiasa tenin'Andriamanitra tsika fa esany tenin'Andriamanitra tsika. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Misy vokatra mantsy afenin'Andriamanitra ho an'ny olona ordinaire, fa asehon'Andriamanitra ho amin'ny olona manana toe-po extraordinaire. Le ordinaire mantsy le olona nofo. Kapohiny ianao, mikapoka ny takolako ankavia izy dia meo azy koa. Ny ianao indray ny droite ny aingy aloha fa tsy hoe natolotra ao araka izay lazain'i Jesosy. Nisy naka ny akanjonao ny lambany mihitsy ny nalainao. Nefa ozy Jesosy raha misy maka ny akanjo dia meo azy koa ny lambanao. Dia raha dinihana le izy ohatra ny fahadondrenana zany le conseil an'Andriamanitra. Ohatra ny hoe iza koa ny olona anao an'izany. Zany angamba mbola mety mila entina mbavaka fa raha mbola tsy nanomboka amin'izany ianao miaraka amin'ny fobenao mahafinaritra io. Miangavy ianao tompoko lasy tompoko vavy. Ho any an-danitra ny tanjona miova mialoha amin'ny fotoana. Zao Jakoba tadiavin'ny Israely foana ianao. Raha mbola tsy mijoro eo amin'ny antom-pisina ilahy n'Andriamanitra anao. Miova ny zavatra rehetra. Ataovy amenina moa e. Miova ho any zavatra rehetra. Ozy ny tompo amin'izao. Tsy Jakoba mitsoka intsony ianao fa Israely mandroso. Na mafy aza amin'ny fanoherana dia fantatrao fa eo Andriamanitra. Ny teny dia mahatonga ny Israely anohatra ny Jakoba. Satria raha zany dia tsy mijoro eto sika androany hitoro teny akory. Ahoana mahatonga amin'ny laza an'izany? Tsy Jakoba no nahazo teny fikasana fa hitondra ny Mesia fa Israely. Israely no mifampitolona niaraka tamin'Andriamanitra. Ary mino fa Israely efa tao amin'ny Jakoba ela fa tsy nanakolazaina izy. Israely nanaikitsoka any Labana. Natao ara zany Israely dia nanaikitsoka. Tsoka ny sabatra Esau koa. Mbola nanaiky Israely tao amin'ny Jakoba tamin'ny voalohany. Fa tamin'ny farany amin'izay tsy nanaikitsony Israely.
ozy izy hoe tsisy hevitry ty resaka ty fa tsy maintsy foazina amin'izay le tena anjara voateny fa manjary taraiky ento ny programa raha-taranaka tian'Andriamanitra hananganana firenena lehibe sy amin'izany zao tontolo zao amin'ny alalan'ny Israely. Mbola avy eo Israely saika mbola nentin'i Jakoba nitsoka ny Esau indray. Fa ozy izy tsy matahotra sabatra Israely. Fenentanan'ny Israely ny sabatry ny fanahy. Ozy Israely hoe ampy zay. Fanahin'ny Israely no nisarika ilay anjely ifampitolona amin'ny Jakoba mba hahafahan'ny Israely mifankahita amono an'i Jakoba tanteraka sy ny tantara lasany. Teteny aminao ary havako isany. Misy somiafina ao anatinao. Fa saingy izao lasa bipolaire ianao satria tsy mifankahita tao anaty vavaka mba nisible ny fisian'i Jakoba. Fa tiana hoe rino mitantara foana ny hafa mihoatra no ny fandinitenanao. Mbola misy Israely te hivoaka be zay ao anatinao. Fa zao mahatonga azy tsy mivoaka dia zao sary ny fietsaram-belatsia ao anaty foan'i Jakoba dia tsy tena mivoaka Israely. Matanjaka anie Jakoba e. Zay mahatonga ny Israely ny antso vonjo mihitsy tamin'ny anjely satria Jakoba tena olo ny fo be. Ny olon'i Jakoba te hitsoaka foana izy. Dia zay no namelezana ny tongony. Ozy izy Andriamanitra hoe ndao no mipetraka amin'izay. Satria Israely no ilaina aorian'ny favoazan'ny tongotrao fa tsy Jakoba antsony ianao. Ny hamantarana zany fa tsy Jakoba antsony fa Israely. Ny azakazaka izy niditra tao anaty fitolomana nikotrianga izy mivoaka tao. Zany hoe le olom-baovao zany dia hita soritra miavaka amin'ilay olona teo aloha. Tsy mitoky amin'ny heriny fa mifikitra amin'Andriamanitra. Tsy maharety zay mahatonga antsika naiza hitondran'Andriamanitra antsika Jesosy aloha. Ary zay tsy resahana fotsiny. Toe-po zay. Tsy mitentsika hoe Jesosy Jesosy mandrakizay Jesosy nefa ny toe-pontsika tsy maneho an'izany. Ao anatinao ny misy fahatsarana afaka tena mbola ho aseho e. Fa zao velao Andriamanitra hanitsy ny lalanao. Zany hoe mahita olona anankiray zao ohatry zany. Avy any Saoly gologologologo amin'ny soavaly andeha hamono ny zanak'Andriamanitra. Sehony Jesosy ndray mpandeha. Fosa zay Jesosy ndray mpandeha. Kototo nianjera tamin'ny tany. Saoly nianjera tamin'ny tany fa Paoly no nitsangana. Ka ny fanekena enjera amin'ny tany eo amin'ny fanatreny anotrina anao anangana anao amin'ny anaram-baovao izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha misy tsy mety izy enjera. Resy a Jesosy. Resy ny teninao a. Saoly tia mamono olona. Nadaraboko Jesosy. Dia ozy izy Jesosy. Saoly. O Saoly. Ambany dikany. Halleluja. Ka raha ifampitolona amin'Andriamanitra ihany Saoly. Halotro ny Jesosy izy mba ho tonga Paoly. Hitanareo? Hoano ah. Hinanako anao. Tsy maintsy lavo Saoly aloha. Ilay mijoro manko tsy Saoly tsony ny ilaina fa Paoly. Hitako Andriamanitra hiaraka aminao foana mandrakariva. Anao manaiko laviny tanteraka mba hahafahany manangana anao vaovao indray. Andriamanitra zany raha tsy hoe tena manaiky ianao hoe ok izay fa vita. Hitanareo fa manao izany ne mahatonga anareo manao lutte dia tsy ndrina ohatran'izao le olona. Dia raha mbola miteny le olona hoe ohatr'izao dia mbola raikitra indray. Noto an'ilay anankiray zany iny. Fa raha voatra izy ka miteny 1, 2, 3 pa tsy mihetsika intsony. Efa resy izy zay. Noho izany no mahatonga antsika Andriamanitra zany efa teny efa niovy io koto efa lafo satria efa mafy any nazo azy sedra efa mihinjana be fa rehefa vezy mbola miverina fanaony any dia manao drone tongony toy izy Jesosy hoe tena ahoana anaovana dia mbola mitondra izany ny tolona ino moa aompizay fa maninona moa ny tolona izy moa le mpanao rapy le hoe ampizay fa lafo zay ny tolona fa tonga mony sy tadiny very reny zanak'olona miaraka amin'i Jesosy trondro aza mahita volona. Ary amin'izany Jesosy dia masaka folona. Amin'izay toratorana daholo ireo bibolona. Ireo tsy mpino zany. Za mahita andro any ariva. Fa afaka ianao amin'ilay hoe bipolaire. Mety ohatry ny tsara fanahy dia mety ka ratsy fanahy tampoka. Amin'ilay fotoana eritreretanao hoe tsara fanahy, voaka ilay biby.
zay nyle biby dia olona tampoka indray tsy hitatsony manatra an'izao marina aloha fa za tsy so ihany efa tsy mahay goeta hoe are dia atsy indray mila mandeha amin'ny lalana mahitsitsika maninona hoe raha tsika ny manao drolava ny goetagoeta dia tsy mety mandeha amin'ny fahitsiana mandeha amin'ny fitiavana manompo an'Andriamanitra tsara fa zao afaka hisetrasetra Andriamanitra rehefa mety aminy ianao avao manaiky ianao ho teny velona manaiky alahatra eny misetrasetra amin'izay Andriamanitra mijoro ianao dia lasa teny velona mandehandeha dia tsy mahafinaritra anao ve raha mba miseho amin'ny alalanao Andriamanitra ho fomba tsy takatry ny saina dia amarininy izay zavatra teneninao dia miaraka aminao eny izy dia manome toky ianao izy fa tsy hamelanao irery fa miaraka aminao mandrakizay ao amin'i Jesosy tsika no mivoaka amin'ilay tena maha izy atsika noho izany miaraka amin'i Jesosy mandrakarivotsika ry Israelin'Andriamanitra tia hampandresy ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekenao ho resiny tanteraka misangany amin'ny toerana misy ianao no fofantanantsika any amin'ny lanitra tsika sotra azy mifotsika manontolo makasitraka raiky mpanao ny lanitra sy ny tany fefa nafenao any endry sy ny manatsainy zany zavatra zany fa nasehoanao any zaza madinika kosa misaotra androany fa mampiseho anay mandrakariva ianao ny karazana teny manokatra ny ao anatin'ny fonay tsy enderanay ny fahazarana ao anaty fanompona fahalala mandrakariva lay fahatsaranao ao anatinay ny amin'ny fikasanao hatramin'ny voalohany mampianaranay mba anaiko resy ny teny isy ampandresenao anay raha vao zay zavatra rehetra tsy nambolenao asandrato mivavaka ao teneno Andriamanitra zay tsy nambolenao ato anatiko Andriamanitra dia poteo raha vao tsy anaketsy anapahefana ninninona endrika izany na aviaiza zany tompony fahazarana rehetra reo tsy famendrena rehetra toeriko tsy anaketsy anapahefana ato anatiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta vonjeo Andriamanitra dia mijoroa eo amin'ny fiainako mino anao mila anao mangeta entanao androany ariva Jesosy mesama hery eo amin'ny fiainako mila anao Jesosy aoka ifampitolona aminao ao anatin'ny ady ampandresena ny momba manontolo mba hisehoany Israely eo amin'ny fiainako aza vela ny zavatra ilaiko foana no mampahory ahy isan'andro fa mifiovampoko Andriamanitra mba hatateraka ny antom-pisiko satria rehefa tateraka ny maha-Israely na Esau efa nenamiko rehefa aveo azy dia tokony hanapaka ny lohako lasa mahita fity amin'ny olona sy amin'Andriamanitra zany ny fifaliako ianao miaraka amiko ianao eo amiko ianao eo anilako ianao mampandresy ahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen ndao tsika ity tanana maveo an-tompo mahazo toerana vetivety anao fanaritsika eo an'Andriamanitra dia aorianan'izay mitoy indray ny vavaka Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika rehetra miarabantsika koa tafahoana somatsara eto amin'ity toerana ity manome voninahitra an'Andriamanitra eto ary fanatitra tonga any amintsika eny dia ataovy ao anatin'iny izay rehetra vokatry ny fonao anomeza amboninahitra an'Andriamanitra na ny fahafoli-karena ny sakrifisy na zay rehetra fanatitra omenao an'Andriamanitra dia ataovy ao anatin'iny boksa iny tain'Andriamanitra ianao misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny fahatotosany somatsara ny kroazady tany Majunga andao hiteka mafy-tsika ho an'i Jesosy ohatrany tsy falinareo zany fa maninona no misaotra an'Andriamanitra tsika satria izao misy olona nyvonjen'Andriamanitra tamin'ny alalanao tany amen mety tsy tany ianao fa mety teto ianao zao nitondra-bavaka mety teo koa ianao nanao sakrifisy mba nanohana ny asan'Andriamanitra ny amin'ny fahatotosany reny asa reny sorantsika an'i Jesosy satria tena marina tamin'ny teniny Andriamanitra meko ohatra ray nareo tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo zao hoe tamin'ny tany dia ny teny Jesosy vao hanompoka amin'ny fotoana hoe hanao asa famoronana dia tena nataon'ilay izy alleloia dia tena namorona Jesosy tao amin'ilay fotoana ary izay no hisorantsika an'Andriamanitra satria izay nataoko hoe Andriamanitra koa manamarina n'izay rehetra ny rahany misaotra antsika rehetra tamin'ny fiarahana miombona ny amin'ny fahatanterahany zany kroazady zany dia ho an'i Jesosy rery ny voninahitra misaotra an'i Jesosy satria mba fotoana ray miavaka nakalazantsika ihany koa zany hoe faharoapolo taona ny asa fanompoana
dia mba nanao zavatra anankiray goavana ho an' jesosy tsika voninahitra ho azy rery any. Alleloia. Programmatsika rapitso a dia tsy etotsika mahino ana nareo a tsy eto ny fotoanantsika rapitsy fa etsy amin'ny PK0 a manomboka amin'ny 7 ora maraina, tsy amin'ny 7 ohatran'le mahazatsy rehetra zany fa amin'ny 7 ny fotoanantsika eny. Ny antony dia satria ty toeran'ity ilain'ny commune rapitso dia misaotra ny tompontsika fa misy zany toerana zany afahantsika manatanteraka ny fotoana rapitso maraina amin'ny 7 a ny fotoanantsika ka hatramin'ny 1:30 eo. Dia mino fa mahita zany toerana zany daholo nareo a tsy lavitra zany fa itsy amin'ny gara fa sainga avary an-damosina ry fotsiny no mitsofoka fa tsy eto amin'ny devant eto amin'ny gara eto. Any amin'ny cercle de cheminot no misy an'le izy avary amba an-damosiny ary raha mahita an'le terrain fanaovana rugby eo nareo dia ao ambadika eo apitany macro be oririka eo zay mora ahitana anazy. Dia mino fa ny tompon'andraikitra ny ambassador mba misy mijanona eo mba vady miandry izy rehetra olona mba mety tsy mahita ny toerana io dia misy ambassador mijanona eo a mandray olona eo. Tainy jesosy tsika ny amin'ny herinandro a tsisy miova ny programmatsika ny sekoly a latsinainy talata larobia etsy amin'ny super u a tahaka mahazatra ihany amin'ny fitora tolakandro a ny fotoanantsika amin'ny sekoly a amin'ny herinandro. Ny zomatsika miverina eto a manome voninahitra an'Andriamanitra eto a sabotsy koa mbola ety anytsika dia misaotra ny tompo amin'izany rehetra zany. Manasana hitsanganareo ijery ho tananao dia andao hivavaka ho an'ny fanatritsika ray eo amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra mankasitraka ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny fanambinana ny fitahiana ny tsirairay avy a ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ny fanatitra amin'ity androandro an'ity mba akasitrao zao fanatitra zao Andriamanitra fa vokatra ny fona rehetra hanomezam-boninahitra sy akasitrahana anao. Misaotra ny amin'ny famindram-po, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitahianao ary androany a mba ho fanatitra velona sy ankasitrahana eo masonao tokoa zay rehetra natolotra androany voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy adiniko kely a rehefa tapitra ny fotoana rapitsy maraina dia miverinao ihany tsika ny ariva. Alleloia. Efa misy hitantsika kaba ny affichage eo ivelany efa tenenina eto foana misy an'le programme miaraka amin'ny main de douceur rapitso dia miaraka amin'ny Verona Evson taty bodo a dia anasanatsika io fotoana io fotoam-piakofana fiderana fa koa anefany a hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zay mba fandraisana anjaranao fanampinan'ireo zaza kamboty. Hoy ny tenin'Andriamanitra entiko hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ozy izy Jesosy hoe tamin'ray andro rehefa teo ny mpianatra dia ozy izy Jesosy hoe ny kamboty sy ny mpitondra tena ozy izy aiza eto aminareo foana. Dia ao ivelany ao a misy billet amidy ao raha tsy diso hoe 30 000 ariary le vidin'le billet dia afaka mbola mandray an'izany tsika hoanao zay rehetra liana ary ifanoana amin'izany. Teko mafy tsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Fifaliana ho atsika no manompo an'Andriamanitra ary tsika tsy mety riraka zany zay lanantsika dia ataontsika foana tanjaka mety hoe bokina be tsika ao amin'ny tompo mijoro eto tsika fa tsy tokony hijoro eto fa tokony hitsoraka any am-pandriana fa amin'ny fotoana rehetra na manao ohatr' izao tsika mbola raitsika amin'ny micro velona Jesosy. Amen. Satria mifanompoana fitiavana tsy option le izy hoe tokony hanompo a fa tsy maintsy manompo raha mbola misy fofonaina andao hitetanana mafy eo an'Andriamanitra. Amen. Mba fantatrareo ny lazain'i Jesosy mampiomana antsika rehetrarehetra ozy Jesosy na afa-po azy ny tany mazoanga teo fa mbola tsy fenon'ny fepetra ary tanteraka ny fifaliany ho an'le asantsika tany mahajanga farany teo ho anonseko aminareo le izy aoriany tehaka. O Jesosy hoe omany ao anatin'ny 3 volana dia mbola omeko meny Jesosy sonsandraitsika zany afatsika manompo azy miverina ny bona après 3 mois ndao itetanana mafy eo an'Andriamanitra. Inona ny andrasan'i Jesosy? Ozy Jesosy hoe tsara ny fitaovana, tsara daholo ny asan'ny teknika,
tsara daoly ny asan'ny koral, tsara daoly ny ezaky ny mpandihy ny kore, tsara koa ny tena présentable tsara ny scène sy ny rehetrarehetra miaraka amin'ny écran sy ny sisy. Nafinaritra be ny qualité de miracle, créative miracle, fahagagana, ny anina, ny ekipa rehetrarehetra, ny fitaovana, ny club d'enfance, ny rehetrarehetra fanoana tantsika menakavy. Tena hoe mety. Fa inona ka inona andrasan'i Jesosy? Mbola nisy pastera ozy izy tsy hitako be dia be. Izay tokony ombom-po ahatanteraka an'ilay fipoahana sy fifohazam-panahy ao amin'ny Mahajanga. Dia ny hamerenana an'ilay izy ho antsika nety ilay izy. Andao itentanina mafy be ho antsika tsirairay avy izay nanay koa fantsony. Fa eo amin'ilay côté an'ilay hoe mpitandrina miombona ao anatin'ilay izy mbola tsy feno mifepetra ozy Jesosy. Noho izany misy va-et-vient-kely hoe atao vezivezena ny Mahajanga ho amin'ny fampiofanana ny zareo sy anasanandreo pasteur rehetra hiara iombo-po sy hetsika indepandendetsika ao anatin'ny telo volana anaitra ny Mahajanga ho an'i Jesosy Kristy. Ndao itiatanina mafy be ho an'ny tompo. Dia zao fa manino izany no nolazaiko afahantsika sinareo hitondra mibavaka tsara. Mahafaly ny mahafaly an'i Jesosy io tena hafa mihitsy. Mahafaly an'i Jesosy tena zavatra hafa. Tena mahavariana. Ianao zany efa mitsotsitra hoe tompo mahafinaritra kosa iny. Halleluia. Eo le mahafinaritra aloha mahafinaritra izy aloha mampahery kosa e. Ao ne misy manao sacrifice, misy manao zavatra rehetrarehetra mitokony. Ahoana kosa dia hoe za tena tsoasotra dia mety kivy daholo ny rehetra. Za zany tena tsoka tamin'iny areva nanao be dia be mola. Tsy izay. Tehaka tsika ho an'ny fonao. Amen. Tehaka mafy ho an'ny fonao ho an'Andriamanitra. Amen. Fantatsika mbola hitehaka koa an'izay hampifaly n'Andriamanitra bebe kokoa amin'izay andrasany amintsika. Halleluia. Ka mila miomana zany tsika fa ao anatin'ny telo volana indray ny anomanana an'ilay izy Mahajanga fanondroany dia mety taitra zao ny ambony fa maninona no verina sady. Halleluia. Dia ohatr'izay ilay fitondran'Andriamanitra tsy hay fa izay ilay izy. Amen. Fa zao aloha mialohan'ny iravan'ny fotoana te hivavaka manokana ho anao koa ako. Fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Misaotra Andriamanitra raiky mpanao ny lanitra sy ny tany. Fifaliana ho any misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Tsy mba namaly anay ianao araka ny fahadisoanay sy ny tsy famendrenay. Fianao ilay mamaly anay amin'ny famindram-po sy fitiavana foana. Toy ny zaza eo an-tanany iray nitiavana, kolokoloina. Tsy nikapohana na diso azy. Tsy hoe ny saziana rehefa tsy nety. Fa ilay ray be fitiavana manangana foana. Aza fananganana izay manaitra na isan'andro isan'andro ho an'ndroso. Tena hitoetra amin'ny sitraponao. Ahafahan'i Jakoba ho faty fa hanangana ny Israely. Dia oka Andriamanitra ny tsiray avy isam-batan'olona tena hivoaka ilay Israely ao aminy amin'izay. Ninon'Andriamanitra mbola tsy endrika Israely rehetra eo amin'ny fiainanay dia mangataka izay androany horavana sy hopotehana izany tsy anaketsy anam-pahefana. Anio tompo mivavaka ao amin'ny marary. Aoka marary rehetra andray kasi-panasitranana avy aminao. Raha mivavaka izay tany Mahajanga dia mitondra fanasitranana ao amin'ny Mahajanga ianao hatramin'ny famoronana mba raisinay androany kosa tompony anjaranay. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia raiso dia anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Tonony amin'ny anaran'i Jesosy. Izay zavatra tianao hikasihan'Andriamanitra ny fiainanao. Ny fiainam-panahinao. Ny eo amin'ny fihetseponao na ny amina na ny tenanao ihany koa raha misy mararina zavatra ohatrany ilanao mikasika Andriamanitra. Tena mitsotra aminareo fa reko Andriamanitra hoe miaraka amintsika eto. Ilay Andriamanitra tany ihany nanao ny zavatra rehetra tany. Mbola afaka nanao ny zavatra rehetra ny fiainanao ihany koa. Raha iso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, famelombelomana, famerenana amin'ny laoniny, fananganana, famoronana, ninonninona zavatra rehetra mety mahaory ianao androany tena manana finoana fa raha nikasen'Andriamanitra ny hafa vao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mangetaheta dia mitondra ny anjara mody androany koa hitondra ny anjaranao mody ianao. Raha miala eto amin'ity toerana ity ianao dia zavatra misokatra izany. Izy fanafahana amin'ny fomba tsy takatry ny saina izany. Izy fahagagana amin'ny fomba tsy hoeritreretin'ny sainao nefa andaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho araka ny sitrapony eo amin'io mombanao ray manontolo. Eo amin'ny asa mandraharahanao ambarako amin'ny anaran'i Jesosy mivaha ny olana. Eo amin'ny fiainana tokantranonao izy fiadanana amin'izay. Tsy miady izany tsony nareo vady. Tsy hahenona amin'ny famaly oatra ny vitsika mandalo ao.
sady feny fiadanam-po ny feny fitsarana raiso amin'ny anaran' jesosy. Ny tokantranonareo tsy tokantrano ohatra mibarovotra ao anaty kiraro tsara tare eny ivelany mamiratra fa ao anatiny fa mimelamosina tsy izany mihitsy ny tantaram-piainanareo amin'ny anaran' jesosy. Fa ny tantaram-piainanareo le olona tena mifankatia mifampitantana, tena vokatry ny fony, tena mahatsapa ny ratra mety hoe mampalahelo manodidina antsika, tena hitanao itsy hoe olona tena feno fitiavana ao tokantrano ianao. Raisiko ny fanasitranana momba anao ray manontolo, zay mbola tsy manambady dia omena Andriamanitra vady-saza tsara. Zay efa manana moa dia efa nahazotsodran'ny teo hoe ho tahin'Andriamanitra ny fiadanana ny tokantranonao. Ny ankonanao dia ankonana mahafinaritra. Zay mbola tsy mananjanaka omen'Andriamanitra taranaka. Zay rehetra manam-paniridra ny idiran'Andriamanitra tsetro ny fiainana manokana dia androany Andriamanitra hikarakara an'izany fiainanao zany. Ny aretina rehetra androany samy mandray amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fanafananao amin'ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona karazany zany, na inona karazany zany tsy miara-mody aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fivitosana esorina, ny fery tsy mikatona maina, na ny anaty na ivelany sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona fahajambana sy reto maso rehetra na manodidina masonao na tsy mahita tsara masonao na jamba mihitsy amin'izao fotoana iterenako izao mahita mazava tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Manana finoana tonga dia manaova hetsika-pinoana hoe ho anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza tonga eto tratra ny toso-dra be, normal amin'izay toso-dranao manomboka androany. Tsy miaka midiny zany tsony fa stable amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny arety taolana, ny aretina ny tovany na ran io na ozatra maty velona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Reo aretina rehetra zay tsy nambola indraiky ozy Jesosy dia hongotako. Mety tsy voatony ny anarako le izy, tsy voatoniko ny anarany, fa androany amin'ny anaran'i Jesosy afaka le izy satria Jesosy laza. Jesosy laza fa amin'ny anaran'i Jesosy mandohalika ny aretina rehetra. Zay manana anarana rehetra na ty ambany masoandro na ny an-danitra mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Noho izany manaiky ny anaran'i Jesosy io, sitrana amin'ny rofinao rehetra. Mandehana ny anaran'i Jesosy, fa misy voaroka amin'ny asa eto, mandrehan'Andriamanitra miteny aorian'ilay fandroana ny asa iny misy promotion. Isolo eto voaroka tamin'ny asa teo voaloha fa tsaratsara kokoa nomen'Andriamanitra anao. Misy varavarana misokatra ho anao androany hariva. Misy varavarana misokatra ho anao androany hariva. Ho an'izay tena mila viza satria Andriamanitra mila anao any ampitan-dranomasina any. Ho avangin'Andriamanitra ny responsable ao amin'ny TLS sy ny consul de France na hoe tsy fantatro hoe ny any États-Unis na iza azonao amin'ny fomba faran'izay tsotra zany. Dia mandana dia mahomby aza ny amin'izay toerana hitondran'Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tononoko ny ankizy manala fanadinana rehetra eto, na tsy eto izy fa ny tokantrano afaka amin'ny anaran'i Jesosy, afaka amin'ny anaran'i Jesosy, afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Men'Andriamanitra saina matsilonareo ho tafavoaka amin'izany examen izay ataonareo zany. Afafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaon'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saora Jesosy io, tompo tahaka izay nataonao tany majanga, na rety sofina io na rety tsaina io na maso na vava mony io na ina avy amin'ny na tanana malemy na tongotra malemy, aok'Andriamanitra ianao le pampatanjaka sy manome hery, ampatanjaka sy anome hery anay. Zay fomba fiasanao fomba tsy takatry ny saina tanterao voninahitra ao Andriamanitra. Mino anao zay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mba fantatrareo ino ity tany mahajanga nisy olona zoma mbola tsy afaka, sabotsy ohatra voamaina rary, lahady tsy afaka, latsinainy tsy afaka, talata afaka. Dia ohatr'izao nampimety amin'ilay ramatoa ny sofina nandritra ny 20 taona na renina, zany hoe mipoaka ny amponga tsofiny dia tsisy dombelona fotsiny zany, dia hitan'ilay hoe dombelona zany hoe domina fotsiny. Zao ny atao dia soratana ny zavatra tenenina aminy, maso ny mahita tsy inona fa ny sofiny no marenina. Zao ny zavatra anseho, mbola mifosotro ny fanaony ihany le tao an-trano dia tsy haiko ny anaovana io fa dia areny be. Avy eo amin'izay ny raisiny, izy zany lasainareo zany na izy ara zany tsy tompony tena fa nety ho fony ny talata nitsorovavolombelona amin'izay izy nitady anay tany amin'ny toby. Tena mandre loatra indray. Tiatarana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja! Velona Jesosy.
le izy tsy hoe zany ny antony anompontsika an'Andriamanitra fa mahafaly koa maheno an'izany hoe eo Andriamanitra fa zao eto Jesosy eo amin'ny fiainantsika Jesosy miaraka amintsika tsiray avy Jesosy tia tanana mafy be ho an' Jesosy izy rery manao an'izany a izy mahatateraka an'izany a voninahitra ny eo azy rery mandrakizay zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao anareo amen. Aza diny fotoanantsika mipekazo ero raha pitso maraina amin'ny 6 ora tsy diso eny fotoana fandraisantsika ny fanasan'ny tompo dia tadio raha mbola tsy nahazo be anao eo velany ao ho an'ny zazakam-bo tena mba manaova reto hitahian'Andriamanitra anao zany tena fahasoavana sy fitahina no mitaha andreny zaza kamboty ireny mino fahitanao koa raha pitso ariva manomboka miroa konserelana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra eto toerana ihany nefa tena feno voninahitra sady mahafinaritra samy ho tahiany Jesosy